dia anao ihany no mandoha vola any sazonao any amin'ny polisy mandoha an'ilay vola fa ny patron anao no mikarakara ny zavatra rehetrarehetra ianao no midemerga olona namboatra vaovao tsara ho an'ny kadama tsy misy taratasy ty vaovao tsara ho antsika kadama tsy manana taratasy na kadama na tsy kadama moa zany na visa 18 ianao nefa misy problème dia ty vaovao tsara afahanao manana taratasy tandremdresa misy miraté occasion eo zay miraté occasion dia efa zay zany fa tsisy ohatry ty tsony ary ty ny tena nandrasantsika hatramin'izay hanao passeport vaovao manafatra avy Madagasikara zareo zany tsy malala izy manao passeport zao fa tsy haiko fa manontany fianakaviana fa fahalalako anazy raha ampy tsara ny dossier tsy mila problème tsony sady efa mandeha mahitsy ny eo amin'ny passeport sady kely ny vola aloha dia ankoatran'izay ihany koa resaka fanaovana passeport tsy maintsy efa tsy maintsy fijery vahaolana ihany ny ambasady karaha ohatra nareo ka tena hoe tsy mahita olanaovana dia teneny dia aloha atambatra dia alefantsika ny demande indray mandeha makany amin'ny ambasady dia zareo no manamboatra ny passeportsika raha ohatra ka hoe mety fa mbola hangataka dia efa nanaiky any zareo fa mbola hangataka dia hita eo ny tuyany amin'ny resaka passeport ho an'izay tsy mahita fa raha mahita mpanao passeport ianareo dia vao mahita tsara fa normalement tsy tokony ho lafo be passeport amin'izao satria efa tsara sy mandeha mahitsy ny eo raha mifahenoko dia efa tsy tokony ho lafo be tsony dia raha noho izany raha manambola kely ary ianao ka tsy ampy vola be hanaovana passeport dia teneny foana fa alefantsika miaraka amin'ny demande alefantsika ny amin'ny ambasady raha ohatra hoe misy 10 isitsika dia miara-mandeha fa n'ilay demande dia manao passeport dia ny zavatra ilaina photocopie ny sarin'ny passeportnao dia sarim-batakanao taloha raha misy fa tsisy moa dia sarotraritra kely satria mila complet dossier sary tapaka dia copie karaha-panondronao taloha zany dia karaha-panondro koety dia passeport dia sary tapaka dia copie zay no raha fitadidiko anazy teo ilay dossier tsy maintsy anana nefa presque tsy manana an'izany daholo tsika dia zay re mahatonga antsika lasa manao risirisy matetika fa raha mahita lalana resaka passeport tsika vao mahay tsara aloha satria maika fa raha tsy mahita dia tsy maintsy anao demande ihany nefa le manao demande aloha zany mbola tsy fantatro satria hiezaka foana ny izay hoe ahoana ny ahitana solution amin'izay aloha indrindra ho an'ireo tsy manam-bola raha tsy manam-bola ianao nefa ny complet ny dossier dia tokony tsy haninona mihitsy izay ny amin'ny resaka passeport dia ho an'ireo rehetra zany hoe tsy manana papier ianao zany efa ela be ianao nitsoaka patron dia ekena hoe nanana papier dontsika ny aketo fa nitsoaka patron ianao dia tsy nanavao ny visa anao zany dia efa tsisy visa efa lany visa efa ela zany ianao dia tsy fantatra tsony ny mombanao hoe ahoana dia efa nitsoaka patron ianao na koa ianao mbola misy ny CPDP nareo ao amin'ny patron ihany fa tsy nanamboara amin'ny patron visa dia manana passeport ve nareo dia iny passeport nareo iny dia teneny izy hanamboatra anazy dia mipayeny fine fotsiny satria misy sazy alohan'ny fanjakana raha ohatra ianao ka tsy nanao visa efa ela tsy haiko dia kedy par jour nga misy zay dia nandritra firy taona zany efa mandeha ohatrininy dia tsy haiko izy na misy limite hoe 600 fa ohatr'izay no ohatran'izay mifahenoko anazy hoe 600 kediny farany fa tsy haiko raha misy ambonin'izay fa izy raha misy hoe vaingaingana anao ny ala dia mety tsy mbola mahatratra an'izay izy miteny hoe lafo be ary manao passeport eny hoe samy manana nitany sy ny fanaovana io fa tsy fantatro izay fa izay fotsiny enke fa mba misy azy riranana zao fa tsy voatery lafo be foana fa mety tsy mahita ianao mety tsy mahita an'ilay mora ianao na tsy mandeha manara-dalàna ianao fa mandeha an'ilay ambadika dia tsy maintsy lafo dia fa rehefa ampy dossier ianao tsy tokony ho lafo zany zay ilay izy zay dia efa navahako teo ilay izy hoe ny olona manana dossier tsy tokony hanana problème rehefa complet ny dossier fa ho an'ny olona tsy manana dossier dia izay mahatonga antsika an'ilay manao risirisy dia avao tsara izay mandray resaka maitsy tsara tsika fa tsy hiverinderina an'izay tsika fa tsy izay ny tena na eto fa ilay resaka amnistia resaka visa vaovao ho anareo rehetrarehetra zany izay tsy nanana taratasy efa hatramin'izay nefa nareo te hanana taratasy te hisitraka te hanana an'izany
bataka sy civil ID-na karapanondry eto koa etsy indray mba hatonga na oara-dalàna tsy hifanenjika amin'ny polisy foana dia izao ny fotoana manomboka amin'ny 17 mars hatramin'ny 17 juin dia afaka manavao an'ilay taratasinareo raha izay raha tsy te hanavao taratasy ianareo afaka hody nefa te hiverina ohatra izany nareo hoe te hiverina visa 18 nareo efa manana société nareo mandray dia afaka mody ianareo ilay tsisy papier iny dia miverina ianao amin'ny visa 18 mety koa zay izany hoe fa ianao eto ihany ianao miova visa 20 na sao ianao voaka dia miverina visa 18 fa raha ianao hivoaka dia hiverina visa 20 avao tsy possible fa rehefa après an'izay zany nareo no mivoaka après an'io période jusqu'à 17 juillet io no mivoaka kanefa nareo tsisy papier teto dia rehefa mandeha mody ianareo dia tsy afaka miverina koa etsitsony tsy afaka miverina koa etsitsony anatin'ny 10 taona angamby izay dia tsy afaka miverina koa etsitsony ianareo fa raha zao ianareo mody dia mbola afaka miverina koa eto nefa za tsy manoro hevitra an'izay satria ny visa 20 ahafahanareo miverina mihitsy ny tsisy amin'izao raha ohatra zany ianareo ka hoe andeha hody nareo zany satria te hamangy fianakaviana na ohatrohatran'izany dia nefa nareo hiverina tsisy visa 20 ahafahanareo miverina fa tsy maintsy visa 18 zany hoe manana orinasa nareo makanareo na soit patron anareo manana orinasa dia afaka manome anareo visa 18 zay nareo vao mirisika amin'ilay mody fa tsy voatery hody ianao fa misy ihany koa ny eto toerana ihany dia mandoa an'ilay sazy ianao dia ianao mandoa sazy iny dia afaka madiodio dia afaka manao taratasy vaovao indray dia izy ary tokony antononao anao an'izay ny patron anao amin'izao anareo izay kadama efa miasa amin'ny patron efa ela 7 taona 10 taona dia be nareo efa niasa 10 taona amin'ny patron ray dia mba teneny zareo anavao visa anareo omenareo anazy fotsiny passeportnareo na ianareo no midemerda amin'ny passeportnareo na koa telenareo izy mba andoha vola kely aloha dia avy eo izy paye vola any amin'ny polisiany le sazinareo dia afindra amin'ny anarany le visanareo hoanareo efa manana patron zany zay hoe miasa amin'ny patron ianareo zany fa zany hoe tsy aminazy ny taratasinareo dia afaka teneninareo tsara izy anao amin'ny taratasinareo hisoratra aminazy dia juste le fine juste le sazy fotsiny olohanareo amin'izay fotoan'izay dia passeport no ataonareo vonona dia milamina ianareo dia ianareo ny patron anareo no mitady an'ilay toerana fanaovana anazy fa aza mitady gauche droite izany ianao anazy na izany ianao anazy fa ny patron anareo dia rehefa tonga ny olona tsy rehefa tonga ny patron anareo avy rehefa tonga any dia izy no mandoa an'ilay izy amin'ny polisy rehetrarehetra mandoa an'ilay vola zany fa tsisy idirany hoe andeha hiantso andrabe nareo na hiantso andrasoa fa manana avantage kokoa anareo ankizy hoe anareo ankizy efa nanana patron efa ela nareo dia izy daholo mikarakara anazy raha ohatra kosa anareo ka hoe efa niasa ivelany dia nefa ny anareo tsy manana patron dia ny zavatra azonareo atao raha efa niasa ivelany dia mitady olona fotsiny ianareo olona afaka hiantoka an'ilay vizanareo satria ianareo tsy afaka hiantoka ny vizanareo nareo koa tsy manana patron dia mitady namana zany ianareo na manontany patron an'eky izy hafa nareo afaka mba hiantoka anareo ve izy fa ianareo ihany no mandoa an'ilay sazy dia ianareo ihany kokoa no mandoa ny vidina bataka dia mety mbola manome vola anazy ianareo mba hanoratana ny anaranareo aminazy satria ianareo tsy hiasa aminazy izay ny ataon'ny ankizy rehetrarehetra visa 20 miasa ivelan'ireo dia tsy miasa amin'ilay patron misoratra aminazy izy dia izy indray mandoa vola amin'ny patron isa-taona anaovana visa. Can you call Alan? I'll call him. But if you call him, my WhatsApp Alan. Dia ianareo no manome vola kely tsy dia ara-dalàna loatra ity fa juste hoe tsy aritra fotsy ho anareo tsy manana patron zany fa efa miasa ivelany contrat zany ianareo fa te hanana taratasy dia ianareo zany no mitady patron anoratana an'ilay anarana fotsiny satria tsika tsy afaka miantso tena eto fa tsy maintsy manana olona hisoratana tsy maintsy manana tompo-tanàna hisoratana dia ianareo no mitady anazy dia allo atao ambany ato zay fa atao foana ny ataonareo fa za mbola en live. Ok, mbola en live fa kalongany
dia ianareo ihany anompe anazy. Misy manontany ohatrinona ka visa, tsisy ohatrinona visa. Nareo rehefa manazavazavatra dia alaivinindra tsara fa tsisy hoe visa vidiny eto na hoe visa inona. Eto resaka hoe ianao tsisy taratasy dia te hanana taratasy fa tsy resaka mividy visa indray eto. Ka noho izany ianao mandony sazinao any amin'ny pôlisy rehefa ohatra ianao ka miandro tena fa tsy manana patron dia ianao mitady patron hisoratanao dia ianao ihany no mandoha vola ny sazinao any amin'ny pôlisy. Mandoha an'ilay vola fa ny patron anao no mikarakara ny zavatra rehetrarehetra. Ianao no midemery daolona namboatra amin'ny passeportnao dia ianao no midemery daolona hisoratana amin'ny taratasinao satria ianao tsy afaka miantoka anao dia ianao ihany kokoa no mandoha an'ilay sazy fa kosa ilay olona omenao vola iny hisoratanao no mikarakara ny rehetrarehetra. Raha miasa ivelany ianao visa avy fa tsisy papier intsony, tsy haiko hoe mazava ve zavatra mazava be izay. Raha ho anao nefa efa tsisy taratasy intsony ianao nefa mbola miasa trano ianao, izany hoe manana patron ianao zany mba efa niasanao efa ela dia afaka tenenao ry zareo mba hisoratra aminao. Amin'iny ianao tsy mila mandoha vola fa ry zareo no misoratra aminao, tsy mila mipay an'zareo ianao fa kosa ny sazy afaka miteny anazy ianao hoe patron mba payeo koa hatramin'ny sazy. Raha indray zareo mety tsy pay anao zay tsy pay anao fa zay anoratanao azy fotsiny dia tsy maninona ianao mipay avy any am-pôsinao fa tsy mamono antoka izany. Fa ny zava-dehibe dia manenjika ilay amnistie entre 17 mars hatramin'ny 17 juin mipay le patron esanao amin'izao tsara, tsy mipay izy dia pay eo dia amin'izay fotoan'izay ianao mba miangavy anazy anoratana ny anaranao. Rehefa tsy manaiky izy anoratana ny anaranao dia tsy maninona fa mitedava patron any avy any ivelany ianao tsy patron anao zany izy amin'izay fotoan'izay fa namanao anoratana anazy fotsiny dia ianao miasa aminazy ihany fa ianao mitady olona anoratana an'ilay taratasinao. Amin'izay ianao libre sady manana papier ianao rehefa avy eo manana visa fa ny volanao rehetra miala ny payany rehetrarehetra. Amin'ny tsisy hoe vidy visa ianao na tsy mividy visa fa vola fainina, vola sazinao no ianao tsy nanana visa nandritra firy-taona 2 crédits par jour angamba izy izay dia ao anatin'ny firy taona izay efa mandeha ohatrinony. Tsy haiko hoe misy limite 600 eo ve ilay izy dia tsy miakatra intsony fa eo amin'ny farany sa hoe mbola miakatra fa samy manana ny sazy fa tsy mitovy fa any ianao dia any ianao mahita hoe ohatrinona ny sazinao. Noho izany tsisy resaka hoe mividy visa na tsy mividy visa eto. Ok, dia tsy haiko hoe aiza zany ilay sarotra amin'izay dia andraso hijery question soit zany ianao mandeha mody dia afaka miverina visa 18 tsisy romoromo ho an'ny olona tsy manana papier izy tediko eto te hiverina visa 18 ianao fa tsy afaka dia izay ny zavatra ataonao. Mody ianao dia miverina visa 18 tsy bobloky ianao fa afaka miverina tsara. Nefa iny risque ihany satria sao dia tsy mamerina visa 18 koa ilay orinasanao avy eo fa ny tena tsara dia aleo manova visa 20 eto dia mitady patron, mitady kafilo izy isika mitady olona hisoratra an'ilay anao dia raha hiasa aminazy ianao dia tsy tokony andonin'inona ianao fa izy mandony rehetrarehetra satria ianao hiasa aminazy. Fa raha tsy hiasa aminazy ianao dia ianao mandony vola rehetrarehetra lany amin'izany rehetrarehetra any satria ianao teo patron antenanao. Dia izany tsy misy hoe andeha an-tany Andrabe ianao na andeha an-tany Ankeke indray na hoe atao papier ty fa za tsy manana droit andeha hoe hanao papier anareo rehetrarehetra fa ianareo samy mitady hoe iza amin'ny patron. Mety misy torohevitra ny amenanareo hoe mandehana ary amin'ny patron ary mety miaraka mitady hevitra tsika hoe ahoana ny avitan'ny passeport nanao fangatahana ohatran'izay ilay izy. Misy an'ity fenêtre sous ty attention arnaque izy maka vola fotsiny nefa mitonga n'olona teny samy maka vola betsaka vao afitaka fa aza mamitaka ny olona. Fenêtre sous ve no mahalala sy manao an'ilay zavatra sa ianao nefa mifitahako sa ianao nefa mifitahana izy tsisy resaka mamitaka eto fa rehefa tsy tianao fotsiny dia mipetraka ianao. Raha tsy manazava amin'ny olona vendrana ohatra amin'itony sady tsy manana raisonnement fa faly anendrikendrika olona fotsiny sady tsy manana proof fa ilay olona tsy tianao dia teneninao fa voafitaka amin'iny iza no fitahako, iza no nangalako vola dia nameko visa te rehefa tsy mahazo resaka manomboka voalohany tsy hatramin'ny farany amin'ny zavatra azavaiko dia aza miditra tao amin'ny pageko.
fa tsy mandray tsiraisina amin'izay live kely ataoko androany dia tsisy zavatra azonao mihitsy hatramin'ny netombohan'le resaka dia rehefa tsisy azonao le netombohan'le resaka dia ohatr'izao ny zavatra ataona dia za tsy mila ola négatif ohatr satria ianao tsy hamelona anay dia ianao koa tsy hanampy anay fa ianao zista négatif fotsiny ahatonga anay tsetsika donc za tsy miainanao dia miala any amin'ny page koa dia banina fa tsy mila ola tsy malala fomba eto tsy mampianatra tsy fahalala-pomba eto fa any ampianarana ianao mianatra an'izany tsy mampianatra olona tsy mahazony raha eto fa any ampianarana ianao mianatra miaino dia mianatra mandalina sy mamakafaky rehefa mpamitaka eto dia miala eto ianao fa tsisy tokony iverina ianao dia ataovy azo avao any amin'ny olona rehetra attention teneny daholo ny olona fa le olona attention tsy problème be fa misy foana ny olona tonga eo vonina iaino fa tsy ianao bonsoir dia hatreo ve aloha misy zay dia zay zavatra roa zay ny tena mifandray amin'ny problème atsika fa maromaro ihany zavatra lazay nefa zay roa zay tsy fantatry ny amin'ny hoe visa 20 ohatra zao ianao fa manana visa 20 fa te hivadika 18 mino maromaro fa tokony isy eo fa io mantsy tsy atao malaza be matetika tsy ataon'zareo malaza be io matetika fa tokony isy moyen hoe visa 20 afaka avadika 18 fa afaka mikaroka amin'ny compagnie anao hoe anovananao 18 fa tokony mba misy tokony isy ao anatin'izay zavatra izay dia mila mikarokaroka kely fa tsy ataon'zareo malaza be iny nanao anina teo fa tsy vola mijery le filazan'zareo teo fa tsy voalaza ao dia tiako tenenina hoe ny interprétation fandikanan'ireny anglais rehetrarehetra samy manana ny anazy fa zay ny tena hoe mifandray amin'ny atsika zay zavatra roa zay ihany Josika Olivia rehefa mody ve afaka miverina afaka miverina ianao fa ny olana kely fataro tsara le izy ianao afaka miverina fa tsika zao tsy manana visa 20 intsony dia ahoana ary moa ny iverenanao nefa ianao tsy afaka tsy manana visa vaovao misy koa miteny zany dia ho dia iverina patron vaovao tsy possible raha ohatra satria tsisy visa 20 fa raha ohatra ianao mody ka miverina 18 dia mety nefa ho le 18 sarotrarotra ny ahitana an'le visa 18 raha tsy efa compagnie tena radalana be dia be ny ankizinody dia hoe alain'ny compagnie 18 fa tonga tsy alain'zareo dia sao dia anenenana fa raha mety aloha dia ovay visa 20 aloha dia ataovy aloha izay siny taratasy dia avy eo ianao miezaka mitady asa miadana dia rehefa tena hitanao atokisanao le compagnie izay ianao vao mody misy fanontaniana hafa ve aza miasa aloha mifantatra ny zava-misy sy marina fa tohizy ny fanomezana sosokevitra zay liana lesika zay mihitsy miary tsy miasa aloha fa tonga dia bloqué satria tsy manam-potoana andeha ampianarana an'ireny anazava gauche droite normal be fotsiny rehefa mpamitaka spisoloko ny ololety dia tsy tokony tianao tsy tokony arahanao mipage na koa anananao proof ny soloky dia tonga dia hoentinao torianao dia vita fa raha le manendrikendrika fotsiny sy mandray atendrony zay zavatra kely vao ray atao amin'ny live ato tsy dia important loatra ary ataoko angamba fa manana losy sandry tsara iasana fa tsy andeha mitak'olona afaka atao tsara mihitsy ny manasoa olona dia ny miasa dia sady mba mifahafahako olona ianao mahazo business afaka atao zany toy izay ianao hoe mamitak'olona dia ny olona mitomany marafoa fa ianao mahazo vola tsy mety zay fa misy koa nefa ny olona na tsy fitahana ary izy fa soavina dia lazay efa fitahana foana izy satria izy efa manana problème tsy mahay mankasitraka sy tsy mahay micomprendre amin'ny fiainana fa te azo rabôjy foana dia reny indray hafa indray reny zany ny olona rehetra samy manana ny toe-tsaina dia tsika tsy andeha hanova toe-tsain'olona fa ny atsika dia marina sy nitsiny foana ny atao dia ny olona sy Andriamanitra mahita hoe rara sa nitsiny zavatra ataonao fa ny olona émotionnel be sy ny olona mitady zavatra mihoatra ny zavatra tsy vitanao tsy dia satsika saindreny
aina voninahitra raha tsy misy dossier mihitsy dia inona ny atao eo mihitsy ilay olana raha tsisy dossier mihitsy a dia mila manao fikarohana kely a Madagasikara ianao amin'ny passeportnao tsy haiko hoe anarana ve raha ohatra ka hoe mety dia mandehana mihitsy ny fianakaviana makany afaka atao ihany koa manao fingerprint eto dia mipoitra daholo a numéro ny passeportnao sy rehetrarehetra fa mety tsy hoarako izay zavatra izay fa afaka atao-tena daholo aloha dia miezaka miantso sila dia manao fingerprint na afaka mitondra anareo ihany koa za manao fingerprint mamantatra momba anareo dia mivoaka momba anareo rehetrarehetra dia numéro passeport sy ny anarana afaka lefa Madagasikara dia renouvelena fa engany ahita solution ny ambasady ahafahana mba manao passeportsika miaraka fa zao hoe za nefa tena tsy afaka mandraikitra an'ity nefa za tena mila hoe izavy ary tsika vonanao passeport dia alefatsika any amin'ny ambasady ny demande dia amin'izay fotoan'izay tsy misy lafo be fa hoe ny droit asy izay vola ilaina irakiraka ho an'ny olona mandeha manao passeport ihany no alohantsika raha ohatra macomplet dossier alohantsika amin'izay fotoan'izay dia mety ho an'ny tsy macomplet dossier dia tena sahirana be fa hita eo ihany fa mieza ihany aloha nareo mitady solution fa tsy voatery zay fa nenay koa mbola hoe fikarohana hoe ahoana ny atao ahitana vahaolana satria mbola tampoka le izy fa engany ahita vahaolana ya patron anao izy vonanao passeport ya omeko contact ny ankizy hitako manao passeport any anao tsy haiko hoe mbola mety ve sa tsy fa omeko anao ny numéro any dia nareo roa miresaka fa tsy dia fantatro loatra amin'izao hoe mety sa tsy dia akoatran'izay koa nefa ianao afaka manao demande miaraka amin'ny ankizy alefany amin'ny ambasady dia ny ambasady no manjery solution ahoana ny azahoana passeportnareo dia compléter ny dossier mila passeportnao taloha sary dia mila sary tapaka dia mila copie lava zany rapidapida amin'ny fianakaviana dia mila sary bataka raha misy ireo dia tonga dia assuré ny passeportnao dia mpatronanao fotsiny mandeha any amin'ny immigration mipay ny zavatra rehetrarehetra manamboatra ny taratasinao vaovao any amin'ny fanaovana rehetrarehetra any amin'ny ministère rehetra any dia okeny ianao tsy mila miantso le patron taloha izay tena important tsy mila miantso le patron anao taloha noho izany zany patron anao taloha zany raha ohatra tsy amin'ny alalana anao tsy amin'ny alalana anao zany izy dia tsisy idirany tsy problème dia ho an'ny olona ihany koa ohatra na tadidina reny azo ny zina hoe kafinin'ny patron modina sinkesy modina siny hoe nangalatra no ohatran'izany dia ho anareo reny ihany koa amin'izao koa amnistie raha ohatra nareo zany mety tsy malala hoe misy kesy nareo sa tsy fa raha misy kesy ianareo dia mipatron anareo ihany no mandeha miresaka an'izay zavatra izay ihany dia mahazo amnistie ihany koa reny dia ny izany zany reny voavady daholo solution karaha reo 2 mois be zay fa tsy 1 mois no zany 2 mois zany tokony hanana taratasy daholo ny ankabetsahantsika kosa mba misy vidiny le neretantsika teto zao efa nanao passeport fa miandry vita sisa ok engany eo vita fa nefa le numéro passeport tsy hay tokony voacherche any Madagasikara numéro passeport tokony mba jeren'ny fanjakana malagasy kosa aloha le fijerevana hoe firy ny passeport ty tokony hanana fanjakana malagasy daholo ny copie passeportsika dia renouveleny rapidapida satria tsisy ohatran'ity tokony mba manampy antsika indray fanjakana malagasy amin'ny zavatra anankiray iny io misy ankizy miteny MP fa misy afaka manao anareo zay mahita olona efa manao passeport mba fanoro hoe ianona manao mba fanoro zay hitanareo misy mahita dia aza mamitaka ankizy koa nefa hoe nanao passeport nefa na ve tsy vita fa vola fotsiny lany dia azo atao lafo be koa raha ohatra azo atao raha ohatra patron vonona afaka anao miresaka amin'jareo manazava izy amin'jareo matanaka hoe za tsisy passeport fa patron anaka indray vonona anefa vola amin'olo izay mahavita azy noskabela za zany za tsy miresaka amin'ny patron dia za tsy mahavita manazava amin'ny patron anareo tsirairay avy fa ianao fanazavako dia anjaranareo manazava za tia olona mandray andraikitra tia olona mandray andraikitra ary za tsy tia olona miantehatra olona foana hoe rehefa misy zavatra dia andeha any efa mazava be izay fanazavako izay ianao malala amin'ny patron anao dia ianao miantso no miresaka amin'ny patron anao direct hoe zao le izy rangahy dia tonga dia sur ianao amin'ny zavatra teneninao dia teneny isa ianao malala amin'ny patron anao bebe kokoa fa tsisy varana hiresaka aminazy ary tsy zavatra tokony hazavako aminazy zany teniko zany raha isatsoratra dia averimbereno dia hazavao aminazy ary fatany io raha tena teanao anazy izy vitany io ariainy io asehoy aminazy fotsiny reny publien'ny page manona tsy rehetrarehetra reny dia transmete teo arabe raha tsy mahay miteny anglais izy dia hitany
dia fatandreny fa tsisy aritany aiza manao anazy aza vainao anazy fotsiny zao misy amin'izy ty ndraiky izy rehetra manao fa tsy voatery iresaka satria raha tsy voaraiko indray ny patron anareo dia ohatrany hoe tsy mandray indraikitra matoa manao live manazava anazy dia apetra hoe to fantaniana zay tsy azonareo dia anareo mila mandray indraiky efa tsy mila miantso ny patron anareo zay atahoranareo talotsony nareo tsy mila miantso an'izany tokony nareo dia miresaka amin'ny patron anareo vavao zao hoe misy amin'izy ty dia karakarao ny taratasiko dia omeo azy ny passeportnareo vaovao raha mila vola dia mba atao vola izy mila vola ohatran'izao hikarakarana an'ilay izy dia ataovy ny passeport dia omeo anazy ok Natasha mila fanampiana zahay tsisy taratasy ty nareo tsisy taratasy efa zany fanampiany fanjakana eto fa nareo raha mbola malemilemy ohatrany ianareo dia tsy afaka niaina etiko eto mihitsy mila mandray andraikitra ianareo aza mitady fanampiana lava zany foana fa nareo tokony miandro fotsiny hoe oviana misy amin'izy ty dia mijoro nareo ianareo raha tsy hijoro ianareo raha tsy hosaha dia nareo tsy afaka miahita marina sy ny zoanareo sy ny tsara eto amin'itiko ety zany nareo raha tsy mijoro raha hiatehatra foana ianareo akeke afaka miresaka amin'ny patron zavy afaka miresaka dia ianareo tsy afaka miresaka ianareo aloha ny afaka miresaka amin'ny patron anareo voalohany vao za satria ianareo miara-miaina aminazy eo noho izany miangavy ianareo aza miteny an'izany ntsony mila fanampiana aza miteny zany ntsony ataoko miresaka amin'ny patron fa zay le izy zay dia tonga ianareo dia ndana resao izy tonga ianareo dia masahi miteny miadiva ny zoanareo ary karoa izy fomba azahoanareo an'izay taratasy zay fa aza fotsiny miandro dia kamo voatanikeo azany miteny dia fandraisana décision amin'ny fiainanao ny hamaritra no avinao andray décision nareo hidemerda dia miova amin'ny fiainanareo tsy andray décision nareo fa matahotra sy kamo dia matahotra dia eo foana nareo dia eo nareo fa tsisy fanararaotana ohatran'ity raha tena marina daholo reny publication amin'ny page rehetrarehetra reny ary mino fa marina reny dia tsisy ohatran'ity ary tsy hahita ohatry ity tsony ianareo ka nareo raha tsy hijoro dia eo nareo fa tsisy afaka manampy anareo zany raha tsy mitena anareo dia avy eto ambavaka dia Andriamanitra mifasahinareo mahavehivavy mahery anareo no hatonga anareo tafavoaka fa raha etehatra amin'ny olona foana ianareo dia tsareo fa ianareo tsy tafavoaka zanjany mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonareo ka zavatra kely efa kely ohatra zany hiresaka amin'ny patron anareo dia hiteny anazy hoe tia passeport ve dia mbola ilanareo anahy fanazavany eto efa misy dia mbola ilanareo teneniko anareo fa na tsy hanazavany ty ary efa mahita an'iny nareo dia vitanareo io courage dia mitsangana dia ndana resao izy vitanareo io fa aza miteny zany hoe tsy maintsy kekeny iresaka fa kekeny izy kekeny tsy mafy be mitovy daholo tsika fa ianao fotsiny tsy mijoro battu be moralanao amin'ilay tsisy papier dia ohatrany hoe malemy ianao fa ianao tsy malemy zany ianao mahery ianao takiny zoanao masahi miresaka masahi mandray andraikitra azafady fa za tara dia za manidikitika ny vola ilaina amin'izy io mariako aloha fa eto tsisy hoe fandoavam-bola amin'ny raha izy na amin'ny raha izy fa mifanjakanako eto ianao mandro fainanao efa be dia be nga maneky izy ny teny tany enjato ny fainina sazy miankina amin'ny sazinao fa misy deux kedi par jour ka raha ohatra ianao un mois ve dia andoha enjato raha un mois ianao ny ala patron ve dia andoha enjato tsy haiko izy zany 2 na 3 eo dia kotio amin'izay dia raha efa mataona maro ianao tsy haiko hoe ajanonjareo 600 foana vele izy raha ohatra ianao efa ataona maro tsy haiko fa makanona reso ny patron anareo na ny patron anareo dia any izy mahita hoe ohatrina dia izy mandoha anazy ane satria nareo miasa aminazy dia noho izany raha manana patron ianao tsisy isana saina fa amin'ny passeport anazy fotsiny ianao dia zareo mikarakara ny rehetrarehetra fa raha ohatra ianao ka hoe manana patron ihany ianao fa tsy tianao feheziny zareo fa dia tianao zany ianao
ianao mihitsy no mitadiny olona isoratra dia ianao vonona andovola dia amin'izay ianao tsy feheziny zareo fa libre ianao mivaova asa dia ianao ihany mitantana ny fiainanao dia izay koa mety dia mitadiavy ianao patron dia aloha ny fiaina dia patron anao isoratra aminao tadiavinao anoratana fotsiny fa tsy esana justa soratana anarana fotsiny io no mandeha makany dia malala hoe mipoitra ao anaty système mode daholo hoe trinona ny fiainanao trinona ny sazonao inona ny problemanao dia izy no mitady solution an'izany rehetrarehetra ya mila manana passeport vao afaka mihetsika ianao fa rehefa tsisy passeport ianao na PFN ary ianao dia rehefa hanamboatra visa amin'izay ianao dia mila passeport mbola manana validité plus de 1 an zany hoe 1 an de plus satria ny visa eto 1 an farafahakeliny rehefa anao visa zany ianao dia 1 an farafahakeliny ka raha amin'ny passeportnao 6 mois nefany ianao anao visa 1 an dia tsy possible zany passeport mila mbola betsaka noho visa zay misy hoe 600 kedi foana na folo taona kay zay foana ny tenin'olona hoe rehefa hoe ana dia 600 kedi foana fa tsy mihoatra an'izay fa raha ohatra ianao ka hoe vao aingana dia izay ilay izy mety ambanin'izay fa raha ohatra hoe ianao ka hianto tena zany hoe ianao zany tsy le patron anao esanao io zany miantoka ny rehetrarehetra dia ianao koa mbola hitady olona hiatohana ny anoratana an'ilay anarana dia amin'izay fotoan'izay mbola mila omena vola koa iny olona hiantoka iny izay koa nge le dia lasa plus n'izay 600 zay ny zava-vola ilainao plus ny passeport fa raha mety dia mitedava vola mindrama vola dia hiezaka ihany zahay hoe anampy inona ny azonay atao dia hiezaka ihany hoe anampy inona ny azo atao ahafahana hoe manome solution mbola misy manana question ve le mandoa 600 kedi misy miteny hoe PDB zany tsy aloako ve mody dia anaovana business zao ny teneniko anareo 600 kedi zany ekeke vola be zany fa 600 kedi zany mbola kely lavitra no vola laninao raha mody ianao dia avy indray ianao hitady lalana andeha ho any toerakafa dia ny dépense laninao any Madagasikara vola laninao mandeha mivoaka miditra ao Madagasikara vola laninao mandritra ny vacances ataonao any dia nefany ianao après an'izay mbola hanavao tanàna mbola hiezaka tsy aloha ve ianao to dia mandoa 600 kedi dia libre ianao dia manao ny zavatra rehetra tanàna efa hitanao poety be vola poety ambony sandam-bola afaka ianao avy mamerina ny 600 kedi ny rapide be ataoviny koa dia alefa tsara ny saina alefa tsara ny saina hoe aizinareo mahazo tombony ipe 600 kedi dia hijanona sa andeha hodinareo dia ova firenena na hoe andeha hody dia oetinareo 600 kedi iny anaovanareo business fa ty za eto fa mody anareo amin'ny 600 kedi 600 kedi iny anaovanareo business tsy havita ninina iny tsy havita business be iny aleo stable tsara aloha fiainanao eto dia rehefa stable amin'ny fiainanao eto afaka manao business zay tianao ianao afaka manao trano zay tianao ianao rehefa stable amin'ny fiainanao manana papier ianao fa tsy hoe aloako 600 kedi anaovako trano na hoe aloako ny volako ty zay avy mbola andoha zao be compte eo dia eo anareo ndraisina fahararota mbola tsara kokoa manana papier baby téléphone connection internet can you give me you go alone lasa l'internet sa diso ve za fomba fijeriko zay fa za tsy miteny hoe tsy maintsy arahana fomba fijeriko zay hoe aleoko le fanamboarana passeport fahobe ho publique ty fa izy ange mbola andrany ary ezaka ny atao tsy miassure 100% hoe eto ina tsy eto fa sao dia taraiko eo nareo fa raha mahita solution aloha nareo dia ataovy fa manjary andra reo karaha sanatria hoe ela be le izy na ohatran'izany dia zany tsy mahavita taratasinareo dia hifanmetsiny eo fa ho an'ilay olona tena tsy mahita lalana mihitsy zany dia mba afaka miandry an'iny aloha
fa raha ohatra nareo ka mahita lalana vao may tsara dia tsy mifametsintsika amin'izay satria ngeny anay fa nampiana fotsiny fa zay tsy miasire hoe zao e sady tsisy hoe asa io na hoe business fa juste fifanapitsika fa mba hananatsika papier daholo amin'izay za zany conseil nareo e aza mody zany hoe andeha ody ianareo dia hanamboatra visa 18 raha tsy efa tena sura le société misy le société mamitaka dia tonga anareo tsy alain'ny korona tena aza mody raha tsy efa sura le société s'il te plaît satria be dia be any zay mody zay dia hoe averiny société nefa tsy tapaverina tsaroa fa ny société anankiray dia tsy afaka hoe maka olona be dia be avy any ivelany fa voafetra ny isan'ny olona afaka alainy avy any ivelany fa ny akabetsahan'ny olona afaka alainy dia eto toerana ihany dia izany ny société tsy afaka hanana visa be dia be disponible hoe afaka aka olona be dia be avy any ivelany mety ray sy roa ihany ny afaka alainy dia izay mahatonga an'izy tsy dia manana fahafahana manao visa vaovao an'ny olona voahiditra visa 18 ny société fa sarotrarotro izay ka noho izany aleo mitandrina fa raha azo atao dia alolo le manova visa 20 eto dia kalma tsara indray nareo dia amin'ny manaraka indray nareo mitemery tamin'le 18 dia amin'izay koa maivamaivana le izy aza miteny visa 18 any nantiako fa raha tsy zay tsy anao non ataovy aloha rehefa avay fa misy papier ny zava-dehibe hitanareo misy papier mbola zava-dehibe noho ny fananana trano ny misy papier mbola zava-dehibe tena zava-dehibe noho ny fananana automobile satria nahoany rehefa manana papier ianao dia milamina ny sainao aloha ary ny fiadanam-posy filaminantsaina iny dia tsy voavidy vola ary rehefa misy papier ianao dia maharitra eto amin'ny koety ary afaka manao trano ianao narorona telo noho izany ny hoavy no jerena fa aza mieritreritra foana hoe manambola kely ty dia tsy foy ataovy le papier fa hafa ihany ianao nefa maharitra hafa ihany ianao afaka miasa ela dia misy indray hiteny zay tsy jany leletiko eto fa misy inona any Madagasikara ka tsy maintsy hodinao ihany aza te hiverina fa misy inona tsy maintsy hodinao afaka heritaona roa taona raha azo atao dia atao izay afikisana eto fa tsy misy tsy nanenina nandeha nodiany mamerina n'ity foana fa za moa bedinareo foana hoe miseho milay fa averiko foana nalazainareo miseho milay fa rehefa manenonareo avy eo dia aza dia tsaroanareo izay teniko izay aleo misy papier afaka mihetsika ianao afaka mivezivezy toy izay ianao manana trano andeha ody ianao verina zay hoe tsisy vola aloha misy papier foana papier mbola important par rapport any hoe manana trano satria rehefa manana papier ianao afaka manao trano telo efatra fa rehefa tsisy papier ianao dia nitaitaina lava tsy hainao raha vinanao no hotratra fa après an'ity nefa ianao rehetra tsisy tsony zany amin'izy ity zany dia amin'izay fotoan'izay ianao raha vatratra polisy ianao dia mody dia bloqué tsy afaka miverina tsy aloha fiararoty raha manana papier ianao afaka mitady an'izany 600 kedi 700 kedi na 1000 kedi aza amin'ny vola aloha ao dia ataovy satria i 1000 kedi iny voasolonao iny rehefa miasa eto ianao heritaona roa taona voasolonao iny noho izany aza le vola nyjerena fa le zava-dehibe le mba hoe koety manome fahafahana efa zava-dehibe zany dia mba mahaiza mankasitraka ary malagasy dia manaova indray kotiboatra sy kontin'olona vendrambiendrany hoe misy na tsy vendrambiana any ataoko inona koa aleoko ny ana ataoko an'izao avendrana an'izany to dia tena ko misy vendrana zay miteny an'izany ohatr'izay foana moa n'izay le manome torohevitra eto amin'ity pazy ity dia mahita tenena foana nareo vendrana hoe zay tsy vendrana ka manaiky fetsifetsenareo zany le olona manoro hevitra indray lazainareo vendrana no lazainareo efa mametsifetsy tsy voatery zany tsy le olona manoro hevitra na miteny hoe ty voly ty dia ataovy ny papier ny ataonareo hoe mametsifetsy fa ianareo mihitsy no vendrana ka tsy malala ny important ny zava-dehibe any zavatra tolotra anareo dia mieritreritra hoe 600 kedi zany vola be fa zany vola kely zany mitany karama azonareo eto rehefa mandritry ny firy taona hipetrahanareo eto
noho izany tandresa misy vendramenana indray dia kahihatra amin'ny 600 kg ary ny 600 kg izany tsy omena nikekeka hoe ikeke manazava eto indray ny atakena hoe tady soloky tsy amena nikeke zany ary keke tsy miantso anareo mihitsy aviraika izy aty fa za no amin'ny papier anareo tsisy dirako za manoro-hevitra anareo fotsiny anao nareo tsara tsy anao nareo dia anareo zay fa zay le solution zay tandremindray sao misy manontany après an'ity amin'izy ity hoe mba hijery vaolana zay keke amin'ny papier anay tsisy ao anatin'ity 2 mois ty anareo manararoatra za tsy miditra mpe tsy arako nareo tefa message nareo amin'ny page eo mandeha 1000 eno ny fanazavana tsy ny patron anareo midedava patron aza mitady fanazavana manokana fa eno ity dia ndana mandray andraikitra fa nao azavako impolo zay zavatra teneniko ety any ny averiko aminareo tsisy raha miteninareo ataovy papier za tsy manao raha ataonareo hoe dedavo patron za tsy mahita satria tsy raha ho voatadiko daholo ny anareo raha itenareo me volany za tsy manana conseil ameko dia torohevitra dia mandraynareo iny samy mandray zay mandray an'izay zay mafimafy filo mahazonindra mandray dia manao zay tsy mahazonindra vereny foana ilay fahainao za tsy mamaly MP za tsy manamboatra taratasy za tsy manamboatra passeport fifanampiana amin'ny fanaovana demande alefany amin'ny ambassade mba ahafahantsika manao passeport zay ny mety hoe ho atao za tsy miassuré mivalon'izay hoe ho 100% azo tsy fantatra fa iengany zay ny azoko atao dia mitady vahaolana araka izay azo atao raha misy vahaolana hoe azoko atao akoatran'izay dia ataoko fa ny tena ilaina dia ianareo mijoro mitady passeportnareo mijoronareo miresaka amin'ny patronareo dia mijoronareo mitady vola ipehana fainina anareo raha tsy manana patron ipehe anazy fa tsisy ohatr'ity dia mahaiza manararoatra dia aza misy varimbarina aza misy vendramendrana indray dia iteny hoe 600 kg ako aloka anaovana an'izao fa 600 kg re tompoko voapehe anao iny voasolonao anatin'ny herintaona iny mbola mahasominy ary ianao fa ianao milamin-tsaina afaka miasa foana afaka mivezivezy mandeha mody sy miverina important zay zavatra izay ka mahaiza manararoatra aza tsy miavina mihitsy fa araroatra tsy fantatra hoe ahita hevitra avy amin'ny patron anareo sady tsy ahita fa mitadiava manana 2 mois tsika